Ny MSE dia média au service de l'évangile, izay ny analavana anazy. Izany hoe raha dikatsika zany izy dia hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny média. Haneletana zany sy hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny média rehetra zany izay azo ampiasaina. Izany ao anatin'izany ny audio, ao anatin'izany ihany koa ny boky dia ao anatin'izany ihany koa ny film zany na ny sarimihetsika. Ao anatin'ny andraikitra sanin'ny MSE araka izany zany dia misy ny support zany izay ahafahana mampita an'ilay filazantsara izay zany amin'ny alalan'io fikambanana io. Izy moa zany dia fikambanana ara-pilazantsara tsy natao hitadiavam-bola fa maimaim-poana zany e. Izy io dia mivelona zany ary mihodina amin'ny alalan'ny fanohanan'ny kristianina zany, fanohanan'ny kristianina zany tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanomezana zany an-tsitrapo na amin'ny alalany ihany koa souscription zany. Izany hoe fidirana membre zany dia manao souscription zany arakarak'izay sitrak'ilay olona moa zany na isam-bolana na isan-taona na arakarak'izay fahafahany. Dia izay mihodina amin'ny alalan'izay souscription izay zany izy sy ny don zany ny MSE. Dia manana service zany ny MSE ahafahana mitoro ny filazantsara, hatanteraka an'ilay vision zany. Dia ny service librairie aloha zany izay mivarotra zany reny boky sy prospectus, tract, carte postale ara-pilazantsara rehetra. Ny service anankiray koa zany dia service bibliothèque izay ahafahana mamaky boky maimaim-poana eo an-toerana. Manana ny siège ny MSE ao Isoraka akaiky ny Maison de la Réunion iny misy anazy eo amin'ny ampitan'ny médiature na ny pairie générale ny d'Antananarivo. Dia eo amin'ny famakiana boky io zany dia misy ihany koa ny location. Afaka koa zany ianao miditra membre ny MSE zany dia manao location izay miditra membre zany dia mandritry ny 3 taona zany ny latsakemboka alohanao zany amin'izany dia afaka mindrana boky ianao mandritry ny ao anatin'izay 3 taona izay zany. Carte-na membre zany manan-kery mandritry ny 3 taona. Dia afaka mamaky boky maimaim-poana ho ianao eo an-toerana moa zany dia afaka mindrana boky ihany koa isa-tapa-bolana zany. Misy boky betsaka zany ao amin'ny MSE ahafahana mitombo amin'ny finoana na ho an'ny ankizy ihany koa dia misy ny coin enfant ihany koa zany ho toerana ho an'ny ankizy kely hamakiana boky. Afaka mihaino kasety ihany koa ao amin'ny MSE ihany koa zany maimaim-poana eo an-toerana ihany koa zany. Misy ihany koa ny service zany vidéothèque izay misy ny mampanofa ny film ara-pilazantsara, sarimihetsika ara-pilazantsara moa zany. Misy film évangélique isan-karazany zany ao. Dia misy koa ny film ampanofaina izay arahan'ny mpanentana zany avy ao amin'ny MSE, zany hoe animateur ny vidéo débat zany. Izany hoe afaka mandeha any amin'ny fikambanana zany na fiangonana kristiana rehetra izay vonona iara-iasa amin'ny MSE ny MSE dia mandefa an'ireny animateur ireny izy miaraka amin'ilay film dia manentana any izy mba hitoriana filazantsara zany sy hampitomboana ny kristianina amin'ny finoana sy hampahafantarana ny olona tsirairay avy ny amin'ny famonjeny Jesoa Kristy dia ny filazantsara moa zany. Dia mandeha zany miara-miasa amin'ny fiangonana rehetra zany kristianina ny MSE. Ny MSE zany dia efa nisy tamin'ny taona 2019. Dia arak'izay tanjon'izay 13 taona lasa zay dia nanana ny karakara ihany koa ny MSE ilay braderie de Noël anisan'ny fanohanana ny oasy io. Isaky ny indray mandeha zany isa-taona izy io amin'ny isaky ny volana desambra. Izay zany no anisan'ny anankiray ihany koa karakaran'ny MSE. Ny MSE koa moa zany dia manao production mamokatra zany, mamokatra kasety izy mamokatra CD, CD audio izay misy fampianarana tenin'Andriamanitra isan-karazany ao anatiny. Mamokatra film koa izy zany sarimihetsika zany ara-pilazantsara zany ampitomboana amin'ny finoana sy hitoriana amin'ny filazantsara ho an'ny kristiana moa zany ampitomboana amin'ny finoana ho an'ny olona rehetra ihany koa hitoriana amin'ny filazantsara. Misy an'io production io koa zany ny MSE izay ataon'ny MSE zany ny vokarin'ny MSE koa zany io ahafahan'ny MSE zany mihodina manohana ny
chargeny rehetra. Manana mpiasa raikitra izy a anankitelo amin'izao fotoana izao. Araka ny teneniko teo moa zany efa ela zany ny joroan'ny MSE efa tamin'ny taona 2007 dia nisy fotoana nefa izy a nandritry ny enitaona zany a somary nijanona kely zany. Tsy nikatona tanteraka akoriny fa araka ny fitenena moa zany hoe en veille izy nandritra an'izay enitaona zay. Noho ny antony zany a fa sairanana teo amin'ny trano satria nanofa trano foana. Nanana studio koa ny MSE zany a ahafahany manao an'ireo le production ireo manao an'le vokatra dia manana studio izy izay ampanofaina sady ampanofaina amin'ny olona ny ivelany nefa koa amokarana an'le vokatra ao anatiny ihany koa. Dia mifindrafindra trano foana moa zany rehefa ampitombo amin'ny tompontrano ny ofatrano dia izay no nahatonga ny MSE zany nijanona kely satria manjary tena tsy araky ny MSE intsony zany le izy. Dia taty aoriana nefa noho ny fanohana ny kristianina zany a na tany ivelany na ny teto toerana indrindrindrindra dia efa afaka nanana trano zany ny MSE dia efa navita trano zany ny MSE a partenaire na tompon-tany anankiray izy a izay membre ao aminazy ihany dia manana trano amin'izay zany izy a nanomboka tamin'ny 3 taona lasa izay. Misoraka io moa zany efa nilazaiko teny aloha. Izay trano siège ny MSE izay afaka vangin'ny olona tsirairay avy ary anasaina ny kristianina rehetra mba hamangy, anasaina ny olona rehetra mihitsy a mba hitsidika ny MSE satria ny MSE zany dia misy a service maimaimpona ahafahana an'le mamaky boky a, ahafahana ihany koa mividy an'ireo afaka tonga eny koa zany a mahita carte amin'izao krismasy zao indrindrindrindra zany dia misy zany ny kasety a ara-pilazantsara, CD ara-pilazantsara zany a misy film ho an'ny ankizy mitantara momba ny Noely, misy vokatra ny MSE betsaka, misy carte, misy agenda kristianina, carte postale amin'izao krismasy zao zany sy taom-baovao izay efa akaiko zao zany dia mivarotra zavatra betsaka, décoration Noël reny koa zany zavatra betsaka zany varotanao amin'ny MSE zany. Ankoatran'ny amin'ny braderie de Noël dia misy koa andavanandro. Mivoha ny MSE manomboka amin'ny 7 maraina tsy miato a mandra-patonga ny amin'ny 5 ariva isan'andro latsinainy patonga ny zoma. Raha hiresaka amin'ny braderie de Noël indray tsika, izy io zany ho 13 taona izay ny nisiny a dia isan-taona izy io. Ny tena antony nanaovana an'io braderie io moa zany araka ny efa nilazaina teny aloha ihany koa dia ho fanohanana zany aloha voalohany indrindra ny asan'Andriamanitra. Dia io asa atao amin'ny MSE io zany dia anisany hoe ny kristianina tsirairay izay tsara sitrapo te hanohana zany a dia manolotra izay ananany rehetrarehetra dia amidy ao amin'ny MSE ilay izy a dia ny vola azo avy amin'izay zany a no entina manohana an'ilay asan'Andriamanitra ao amin'ny MSE. Dia antony faharoa ihany koa nanaovana ny braderie zany a dia natao ihany koa izy a amin'ny vidiny tena mora zany. Raha zavatra vaovao ny amidy dia atsasaky ny vidiny iny mihitsy no amidianany MSE anazy. Raha zavatra efa niasa no amidy dia tena hoe any amin'ny ampahefany ihany mihitsy ary arakarak'izay atolotry ny olona moa zany io satria fanomezana ilay izy. Dia ny olona izay mividy ao zany a ny tena tanjona koa zany a dia hanohanana zany ny kristianina zany. Ny kristianina zany a ny madiniky ny tompo moa zany ny ilazana anazy amin'ny anaty faraingo sosina hoe mba ahafahana mba na ny madinika raha amin'izao krismasy zany amin'izao fety izao a dia afaka mahazo zavatra mora nefa tsara. Izay mba takana zany a dia efa mba azahoany zavatra hoentiny amin'izao fety krismasy taom-baovao izao. Izay zany ny tena antony isian'io braderie de Noël io. Ny kristianina koa moa zany fanotelony antom-pisiany fanotelony a afaka mividy an'ilay zavatra ao. Misy ohatrany hoe vokatra ohatr'ireny vente aux enchères hozy izy atao anaty faraingo sosina. Ny entana sasany koa zany a ngezangeza zany dia amidy a atao vente aux enchères zany ilay izy a atao ohatr'ireny vokatra ireny zany dia efa misy hoe zao zany ny vidiny a dia miakatra eo ihany ilay izy arakarak'izay atolotra omeny izay olona tonga eo zany izay olona tonga ilay izy moa zany misokatra ho an'ny olona rehetra ihany fa ny tena tanjona zany dia izay anankitelo izay hoe mba hanampiana ny kristianina izay mba sahirana zany mba hahazo zavatra hanohanana ny asan'Andriamanitra ary koa atonga ny kristianina ihany koa hanome ho an'Andriamanitra satria zany izay kristianina koa zany a mba te hanome ho an'ny asan'Andriamanitra, te hanome ho an'ny tompo hanohana asan'Andriamanitra dia manolotra zavatra koa izy. Dia io braderie de Noël io zany a no anisany zany tena hoe occasion zany a ahafahany manolotra fanohanana ho an'ny asan'Andriamanitra koa. Izay telo izay zany ny antom-pisiany.